Manolotra ny arahaba ao antsika rehetra ry mpianoavana tafahoana soa indray amin'izao fiarahantsika midinika izao. Andro fahadimy isika androany, manantena ny tenako fa nahaliana sy nanitona anao ny fiarahana teto nandritra fotoana izay. Ny iriko indrindra ary ny rin'Andriamanitra indrindra dia izao ny ahatonga anao afantatra sy izotra amin'ny lalany mba hanananao fifaliana sy fiadanana eo amin'ny androm-piainanao manontolo. Fifaliana sy fiadanana ihany koa izay tsy voaliko ny toe-javatra rehetra misy ankehitriny fa hitoetra ho amin'ny lalana izay efa napetrak'Andriamanitra. Teo izany tokoa ve izay no iarahantsika manaraka androany, ny loha hevitra androany dia hoe ilay fanomezana faharoa nomen'Andriamanitra ny olombelona. Hivavaka isika ahafahantsika miara-mianatra izany. Andriamanitro misaotra indray izay satria afaka mbola hamokatra ny teninao. Misaotra satria afaka hianatra izany. Misaotra ihany koa satria nomenao fahasalamana tanjaka sery nentina nanatosany adika aman'andraikitra. Misaotra ihany koa anefa satria na dia teo aza ny rofo mety nahazo ny sasany taminay dia mbola manana tombontsoa izay ankehitriny hiara-hianatra ny teninao. Hatreo ny fotoana aoko kasihanao izany ahatonga ny fiadanana eo amin'ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay fanomezana faharoa natolotr'Andriamanitra ny olombelona, ny andro fitsarana araka an'Andriamanitra. Izay no iarahantsika mandinika androany. Niresaka ireto zatovo telo lahy teo amin'ny tanàna anankiray, mipetrapetraka satria arivariva ny andro tamin'izay fotoana izay. Teo ilay anankiray zandrijandrany, alina be zao dadanay androany vao mody. Fa maninona hoy ny anankiray nanontany azy? Mbola hamonjy zoma manifika hono izy. Rehefa malala fiteny mahazatra izany teny izany amin'ny faritra sasany. Vendredi joli hoy izy ny sasany. Kanefa fiteny mety misy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Dia hoy ny anankiray, dadanay ary zao androany tany am-piangonana. Dia hoy ny anankiray hoe, aiza koa le tsy misy an'izany olona makany am-piangonana zoma zany a? Dia hoy ilay namaly ny anankiray ny teny hoe dadanay any avy any am-piangonana. Hoy ilay anankiray, dadanay letsy a, avy any am-piangonana izy satria izy anie ka lasa silamo e. Ay, hoy ny anankiray voalohany ilay niteny. Dia hoy ny anankiray namaly manao hoe, amin'izao fotoana izao koa zange, efa misy mivavaka sabotsy e. Dia hoy ny valiten'ny anankiray, raha tsy inona letsiko. Tsy izy zany e. Rehefa malala, tsy izy telo amin'ny rahalahy ihany no mety ho tratrany izany fanontaniana izany na izany hevitra izany. Aiza tokony ho izy, aiza ny tokony ho ale, inona ny tokony ho atao. Izany rehetrarehetra izany no iarahantsika mandinika eto ary isika dia miainga hatrany amin'izay namorona an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny mpamorona dia tsy miova. Ary ny mpamorona dia mitoetra amin'ny maha izy azy izay tsy miova. Andriamanitra tsy miova izy. Inona no nataony ary inona no nomeny ny olombelona. Iverenantsika ny famoronana. Averintsika ny zavatra nisy tany am-piandohana. Hoy isika tamin'ny voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, Genesis toko voalohany ny teny iny. Ary hoy Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, fa henandro no nanaovako ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Eksodosy toko 20:1-20 tapany voalohany. Efa narahantsika teto izany andalan-teny anankiroa izany. Efa naverintsika teto izany. Kanefa mbola ahaverintsika satria izay no niandohan'ny zavatra rehetra. Dia toizako ilay izy ao amin'ny Genesis toko 2, dia vita ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy. Rehefa vitan'Andriamanitra ny asany
dia nitsahatra tamin'izay nataony izy tamin'ny andro fahafito. Eto dia misy teny anankiray sarobidy kesy toko 2:2 dia nitsahatra tamin'izay rehetra nataony izy tamin'ny andro fahafito. Ry havana, taoriana ny asa-pamoronana 9 nataon'Andriamanitra dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Fa naninon'Andriamanitra no nitsahatra? Reraka ve izy? Ry hava-malala, mety ho tsy izany loatra. Fantao toy izantsika ilay vaky teny amin'ny Genesis toko 2:7. Koa notahian'Andriamanitra sady natokany ny andro fahafito, satria io no nitsaharany tamin'ny asa rehetra mahapahary azy. Nitsahatra izy tamin'ny mahapahary azy tamin'ny andro fahafito. Zany hoe noforonon'Andriamanitra ny andro fahafito mba hanehony ny fitsaharany. Azon'Andriamanitra nataony namita ny 9 andro dia namerina ny andro avy hatrany tonga dia voalohany. Dia 9 andro amin'izay fotoan'izay ny herinandro. Tamin'ny faharepublikanina tamin'ny firenena Frantsay tamin'ny fotoanany revolutionna Frantsay dia nisy ny natao hoe calendrier républicain, ary dia tsy 7 andro ny herinandro tamin'izany fotoan'izany fa 10 andro natsoina hoe décade, 10 andro. Ary rehefa nampasaina nandritry ny 3 taona sy tapany zany décade zany dia ny zavatra hita dia zao nikorosy ny toe-karena Frantsay satria vizana sy reraka ny vahoaka. Tsy ampy ny fialan-tsasatra satria ao anatin'ny 30 andro dia 3 andro ihany miala sasatra. Tsy ampy ny fialan-tsasatra. Dia nofoanana ilay didy tany amin'ny didy tany amin'ny Antemiera nilaza fa nofoanana ny calendrier teo aloha ka nofoanana indray ny calendrier républicain ka niverina indray tamin'ny calendrier izay nisy hatramin'ny nataniny tany dia ilay herinandro 7 andro. Nisy izany. Ry havana, tian'Andriamanitra ho tsapanao fa ny 7 na ny andro fahafito dia andro napetraka Andriamanitra sy noforonony manokana ho anao izany. Tsy reraka Andriamanitra. Arak'ilay fanontaniana tao reraka ve Andriamanitra? Tsy tompoko, tsy reraka Andriamanitra. Izao ny fanambarana mazava ao amin'ny soratra masina momba an'Andriamanitra. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny faran'ny tany. Tsy mba reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalana. Isaia 4:20. Efa niresantsika amin'ny toetra an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy voafetra Andriamanitra. Andriamanitra mandrakizay izy, tsy voafetra ny fotoana ary mahefa ny zavatra rehetra. Ny dikany dia izao, tsy ho azy amin'ny maha-Andriamanitra azy no nanehony ny fitsaharana fa ho an'ny olona izay noforonony tahaka ny endriny izany. Nomen'ny olombelona ny andro fahafito mba hitsaharany, mba hijanonany eo amin'izay rehetra nataony. Io andro fahafito io dia nomeny anarana mazava ary natolony ho an'ny taranak'olombelona mazava ihany koa. Izao no voasoratra rehefa mantatra ny andro fahafito isika. Izao no ilazan'ny Exodosy toko 20:10 azy ny tapany voalohany. Fa sabatany Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Exodosy toko 20:10 tapany voalohany. Sabatany Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito. Inona no tokony atao amin'izany andro fahafito izany? Izao no voasoratra ao amin'ny Exodosy io ihany toko 20 io ka toizana ny vaky teny. Hoy izy, fa sabatany Jehova Andriamanitra ao, na hoe sabata voatokana ho ahy Tompo Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ho aza manao raharaha mihitsy amin'io andro io. Ny andro fahafito dia sabata voatokana ho ahy Tompo Andriamanitra ao. Ry havana,
tsy ny olona no namorona azy fa Andriamanitra no namorona azy mba hidirany olombelona. Hoy izy, andro fahafito dia sabata voatokana ho ahy Tompo Andriamanitra aho, voatokana ho an'Andriamanitra ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha mihitsy amin'io andro io. Nomeny antsika olombelona mba hitsahara antsika izany andro izany. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Eksôdôsy 20:5-10 fa ny andro fahafito dia tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehova izany. Fitsaharana ka voatokana ho an'i Jehova izany. Mazava izany, tsy natao ho ahy, tsy natao anao, fa natao an'i Jehova. Misy olona mantsy mandray ilay tenin' Jesosy manao hoe ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona no an'ny sabata. Dia lazainy fa azo atao izay tiana atao. Fa mazava ny fanambarana an'i Jehova izany. Ary rehefa vakintsika iteny sy mbola hojerevantsika rehefa avy eo hoe ahoana tokoa mo fanambaran'i Jesosy momba iteny iny, moa ve dia tena tokony izay tokoa ny hitondrana an'ilay resaka. Andeha ho toizantsika ihany ny fandiniana. Ao amin'ny Levitikosy 7:20-7, Andriamanitra dia miteny toy izao: enemana no anaovana ny raharaha, fa ny andro fahafito dia tena andro fitsaharana. Havana, tena misy ny andro fitsaharana. Ary eto dia mahatsiaro ilay hira n'ilay mpihira manao hoe tsy mba niala sasatra tamin'ny andro fahafito. Ry hava-malala, tandremo zany. Tsy mba niala sasatra tamin'ny andro fahafito. Andriamanitra nefa manolotra azy mba ho fialan-tsasatra. Ary fialan-tsasatra tsy hoe fialan-tsasatra fotsiny, fa ao amin'ny Levitikosy 7:20 andininy 7 dia izao notoyany manao hoe dia fivoriana masina ho an'i Jehova eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Fivoriana masina ho an'i Jehova eny amin'ny fonenanareo rehetra izany. Ry havana, nomena ho anao ny andro fahafito, ialanao sasatra, ankalazanao an'Andriamanitra, mpamorona, mpahary ny zavatra rehetra. Lay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, lay mahefa ny zavatra rehetra, lay feno ny fahefana rehetra no manome anao an'izany. Miala sasatra ary manatona an'Andriamanitra. Derao ny anarany. Nomena antsika olombelona io mba hatsiarovantsika azy. Hoy Jesosy, ary eto le tiako verenana kely lay resaka teo hoe ny sabata natao an'ny olona. Tena natao antsika olombelona tokoa ny fialan-tsasatra. Satria raha tsy manana andro fialan-tsasatra ianao dia ho reraka. Fa saika izao, ao anatin'ny fialan-tsasatra io dia fiderana an'Andriamanitra, mba ahafahan'Andriamanitra manaparika aminao ny hatsarany sy ny heriny no hin'Andriamanitra. Izany no tahiany Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito sy nanamasinany azy, hoy ny Genesisy 2:7. Ry havana, mety antany aina hoe andro inona ny sabata, andro inona ny fahafito. Eto dia mazava, tsy hamaky dictionnaire satria dictionnaire dia manana ny lazainy amin'izao fotoana izao. Ary samy manana ny fomba ilazany azy. Nanomboka tamin'ny taona 90 makaty dia nisy fiovana ny dictionnaire. Ny 90 taona 90 makany hafa no lazainy dictionnaire. Fa andeha ho vakiako ny soratra masina izay mbola tsy niova hatramin'izao. Ny rehetra dia manaiky fa rehefa tapitra ny sabata dia lasa Maria lay avy any Magdala sy Maria renin'i Jakoba ary Salome nandeha nividy zava-manitra anosorany an'i Jesosy. Rehefa tapitra ny sabata, marika 2:2 izany. Dia toy izany le vaky teny, fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay namboariny. Lioka 4:20. Tantara ny Marka sy Lioka eto no iarahantsika mamaky. Rehefa tapitra ny sabata dia lasa nandeha nividy zava-manitra
mary. Rehefa maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nitondra ny zava-manitra zareo mba hanamboarany ka ny amin'ny fasana mba hanamboarany asany fatin'i Jesosy. Dia hoy ny dika teny ombonany eto Madagasikara milaza izay teny zay: ny andro alahady vao mangiran-dratsy dia lasa ireo vehivavy nakany amin'ny fasana nitondra ny zava-manitra efa voaomany. Lioka 4:2. Ny andro voalohany zany dia mazava lazy fa ny andro alahady. Noho izany raha voalohany ny alahady mazava ho azy zany fa ny faharoa zany dia ny alatsinainy, ny fahatelo dia ny talata, ny fahaefatra dia ny alarobia, ny fahadimy dia ny alakamisy, ny fahaenina dia ny zoma ary ny fahafito dia ny sabotsy. Inona no antson'Andriamanitra? Inona ny antson'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra? Io fanomezana io dia hitsarana no nomen'Andriamanitra anao. Fa inona ny antson'Andriamanitra ho anao androany? Tsarovy ny sabata mba hanokana anareo azy ho ahy ho izy. Ry havana, tsarovy ny sabata mba hanokana anareo azy ho azy. Androany dia mamerina ilay teny indray ahy. Mamerina ilay teny aminao indray Andriamanitra manao hoe: anaka, atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako, ary aoka hiaino ianao ka hitombo saina, ary aoka manam-panahy dia hitombo tsara. Ry havana, izany no fikasan'Andriamanitra ho anao. Tandremo ity fanomezana faharoa ity. Mino aho fa ao am-ponao manomboka izao no hitandrina izany. Manantena Andriamanitra, manantena ny tenako, fanaky izany ianao. Andeha hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Misaotra anao Andriamanitra fanomenao anay ny teny. Misaotra anao Andriamanitra fanambaranao taminay fa nanome fanomezana sarobidy teo anay ianao. Ny voalohany izay fanambaranao taminay omaly dia ny fanambadiana. Ary androany dia nahary nyvatranao taminay indray androany fa ny fitsarana dia fanomezana avy aminao izany. Ampio izay safidy ny andeha araka izany fitsaharanao izany. Satria mbola misy sabata fitsaharana eo amin'izay olon'Andriamanitra. Ary mbola misy izany fitsaharana izany koa eo aminao Kristy eo, ianao ilay fitsaharana izay vonona hanolotra rehetra mitady ny tavanao. Koa meteza ary hikasika anay, handresy anay, hanalana izao anay, ahatonga anay hilefotra amin'ny sitraponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra antsika ry hava-mahalala naharitra ny aino sy nanaraka ny fandarana androany. Manasa anao mbola ho avy indray raha ampitso hanaraka aloha hevitra anankiray izay mahakasika ny fiainantsika andavananandro isika, mahakasika ny maha isika antsika tsirairay avy. Ny teninay sy ny teniko manokana dia izao hoe: ho tahian'Andriamanitra ny ianao, ho kasihan'Andriamanitra ny fonao, ary ahatonga anao ho olona afaka hitondra ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny manodidina anao isan'andro isan'andro. Ny tompony ombantsika rehetra tompoko, miraso soa antsika mianakavy.